Andriamanitra zany de anankiray io fiangonana io zany de io rehefa mamaky vakio nefa isiana toko fahadimy raha ohatra ka tianao fantatra fa io le mahasari-piaro azy tahaka ny fitiavany Kristy an'ny fiangonana izy tsy miteny mihitsy hoe 16 églises fa église anankiray ao amin'ny teny frantsay amin'ny teny anglisy koa izy de anankiray singulier eo mila tena mampirisika anareo ahako ataoko missionnaire anay vakio ndika teny malagasy de teny frantsay na teny anglisy zay mampalaizy anao fa aza mijery teny gasy fotsiny fa ndraindray tsy fantatsika izy hoe inona tsara moa le tena dika teo satria mahafantatra daholo tsika fa teny baiboly teny anglisy sy ny teny frantsay mbola ny alolalana ny fandikana tamin'ny teny gasy ka ny amin'ny teny gasy tsy misy pluriel tsy singulier izy de tsy fantatra le izy ka zao raha ny teny zany Andriamanitra tamin'ny alalan'i Ezekiel eo amin'le Ezekiel 36:26 omeko fo vaovao eo anareo izy de fanavavao nataoko ao anatinareo esoroko aminareo ao anatin'ny nofinareo fo vato omeko fo nofy anareo ny fanahiko nataoko anareo ahatonga anareo anderaka ny lalako sy hitandrina fitsipika ka anaraka azy enao zany tsy havita andeha araky ny lalàn'Andriamanitra sy anaraka ny fitsipika sy anaraka azy sy hitandrina le fitsipika raha tsy asiana fo vaovao sy asiana fanahy vaovao averika any tsy mahavita satria tamin'ny andro Mosesy nomena ny lalàna 1050 izy teo nalefa ny fitsipika nandritry ny Levitika nandritra ny Nomery nametraka lalàna be da be mihitsy Mosesy fa tsy nahavita nampiova ny taranak'Israely fa hitantsika tsara mihitsy ao amin'ny boky Nomery toko 2:10 any boky Nomery ray manontolo mihitsy tena ozy izy Andriamanitra reo Israelita zay navoaka kozy izy tany Egypte zay ambany zay latsaky ny 20 taona midina de izy reo no velona fa ny 20 taona miakatra akoatra ny Joshua sy Caleb reo nandova satria reo mino tanareo mila tera-baovao eto amin'ity Ezekiel toko 9:30 ty de efa nataon'Andriamanitra sahady le fahateram-baovao ozy izy asiako fo vaovao anatinareo asiako fanahy vaovao anatinareo mifanahiko mihitsy nataoko anatinareo raha tianareo fantatra c'est l'esprit de l'Éternel Ésaïe 11 verset 2 Ésaïe 11 verset 2 l'esprit de l'Éternel mihitsy ny ataonao anatitsika raha tianao fantatra zany io fanahy mihitsy no mitantana anao io le mitarika anao mandehana araka ny fanahy ary ny Galatiana toko 5 manomboka fahenina folo ka hatrany fa 5:20 any de hitanareo tsara mihitsy ny fahasalaman'ny olona mandeha araky ny nofo sy mandeha araky ny fanahy ka eo de efa hita sady le olona mandeha araky ny fanahy ny olona mandeha araky ny fanahy zany de olona manana ny fanahin'Andriamanitra de mahatonga azy andeha araky ny lalàn'Andriamanitra hitandrina ny fitsipik'Andriamanitra de anaraka zay lalàna sy ny fitsipik'Andriamanitra rehetra amen ka zao mazava be zany ny antony tsy nahatanterahany sitrapon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Mosesy sy ireo olona narahana satria tsy nanana fo vaovao izy fa zao vaovao mahafaly tamin'ny andron'i Jesosy amin'izay rehefa raisinao ny bokon'ny Jaune toko 1 ny 9:12 de mazava be ny ten'Andriamanitra fa izay rehetra mandeha azy de nomeny hery mandray azy nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de izay minony anarany ireo zay tsy nateraky ny rà na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa nateraka Andriamanitra amen mila tera-baovao anao zanak'Andriamanitra tsy ho tonga zanak'Andriamanitra talohantsika miteny izany hoe zanak'Andriamanitra ianao fa zay manana ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra sy izay tarihin'Andriamanitra ihany keo any amin'ny Romana toko 9:9 vakio manomboka 9:1 ka hatramin'ny 7:10 momba ny zanak'Andriamanitra mihitsy eo sy ny firaisan'ny fanahin'Andriamanitra sy ny fandraisana ny fanahin'Andriamanitra sy ny mahatempolo ny fanahin'Andriamanitra atsika de hitanao tsara mihitsy ary mazava aminao satria anampy anao ny fanahy masina fa ny antsoina hoe fiangonan'Andriamanitra de le misy le toerana fanahin'Andriamanitra marana koa azy tsotra rehefa natsangany Solomon le hitahitapony dadany Davida mpanjaka hoe anangana tempolo de Andriamanitra mihitsy no nanome plan le trano ny fiangonana de misy ny parvis na ny tokotany de misy ny lieu saint na ny toerana masina de misy ny lieu très saint na ny toerana masina indrindra mizara telo ireo toeran'ireo
aotsika de zao ato amin'le toerana voalohany a misy ny nofotsika de amin'le toerana faharoa misy ny fanama olona de ary toerana fahatelo a masina indrindra misy ny esprit atsika esprit corps et âme zany miteny anao tsara ako fa rehefa hitanao tsara ary amin'ny exodosy a toko fa dimy amby telopolo manomboka any amin'ny exodosy toko fa telopolo a ka hatrany amin'ny fadimy amby telopolo any nga misy zay raha tsy diso a ny fananganana ny tranolay fionana de rehefa hoentina jerenareo koa momba ny tantarany Solomona sy Davida rehefa hoe nanefa n'le nanangana n'le tempoly ny Jerosalema de markena tsara mihitsy ndreo rehefa miditsika ao amin'le toerana masina na ao anatin'le lieu saint tsy misy afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao ny fanahin'Andriamanitra de le chandelier d'or le misy an'le fanafiton'Andriamanitra misy an'le sampany anankifito a le chandelier de io ny mariky ny fanahy masina ary tsy misy afa-tsy ny fanahy masina rery ihany no afaka mirehatra ao anatin'le lieu saint io le fonao io ao le itoerany ao io le tempolony io ka zay misy ny fanahin'Andriamanitra rery ihany izy natsoina hoe tempolin'Andriamanitra diso zany ny olona zay miala miantso fa le bâtiment natsoina hoe église du Christ tsy toerana l'église fa olona l'église ka ny azoveka mission tompo tena nirahan'Andriamanitra manokana na ao Madagasikara na eran-tany misy ny azoveka mission mitsangana na tsangan'Andriamanitra manokana mba anangana ny fanahy na tempolin'Andriamanitra tsy mainky anangana trano be olona fa manangana olona tena hitoerana fanahin'Andriamanitra de avy eo kosa zay a misy fotoana zay tena misy assemblée araky ny baikon'Andriamanitra ny am'le hoe assemblée des saints de tena miangona kosa zay le miangona zany zay tsy tahaka n'le fiangonan'ny olona raha ohatra ny ka hitaritsika le izy any amin'ny Korintiana voalohany toko fa 1:20 olona efa kristianina nandray an'i Jesosy olona mahafantatra ny fanahy masina no nitsiny Paoly fa ianareo izy izy Korintiana voalohany toko fa 1:20 andiny fa 7:20 nareo izy izy miangona mba hiaratsy fa tsy metsara ho anao so atsika izao koa zany sao ianao de lasa miangona aloazanao manao clan gauche droite fa tsy metsara sy taria amin'ny fanahy masina ka ny azoveka mission zany de tahaka ny électrochoc tanaloha le électrochoc any amin'ny hôpitaly le atao hoe bzit de velona le fo manaitra ny olona zay mbola mety matoritory be da be ny olona ohatra hoe miditra ao anatin'ny membre na fifoazana de hoe ampy azy zay fa adisony zany tonga Paoly miteny mifoazy anareo matory zay matory izy a mitsangana anareo zay maty fa nazavanao Kristy io fanahy io de nalefa natao miditra ao anatsika mba hamelona atsika ampijoro atsika ho tonga zanak'Andriamanitra ary atonga atsika tsy ho kristianina satria lasa malaza be fotsiny le anarana kristianina fa ho tonga mpianatro hoy Kristy any amin'ny Matthieu toko fa 7:20 9:20 de miteny ataovy tonga mpianatro ny firenena rehetra dia ampianaro izy andeha araka ny lalàna manao batisa azy amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen matoka fa mazava amitsika zay fanazavana fofo zay ny amin'ny azoveka mission zay tsoritsika zany tahaka loatra ny hoe manala tay mason'ireo zay mbola be torimaso na mety hoe fa mifo izy fa mbola mipetraka eo tongo-pandriny fa tsy mbola mandray andraikitra mahafantatra ny toerana misy azy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy amin'ny hoe inona mety kapasité ny amin'ny fahasoavana zay nomen'Andriamanitra azy de ny azoveka mission de ny irahan'Andriamanitra amory ampijoro ary anangana n'izay maty a zay olona zay ampiasan'Andriamanitra matoky feno fa zay description tsotsotra moa ny azoveka mission zay de nahazonao révélation ihany ko nahazonao famantarana ihany ko avy amin'Andriamanitra velona fa izy a de miasa mandraka ankehitriny da in'Andriamanitra tompoko hivavaka ho anao hivavaka ho an'ny églisen'Andriamanitra amaranina antsika amin'ny fotoana vavaka arytsika ray masina amin'ny anara-maheran'i Jesosy sokafo ny fon'ny olona Jesosy sokafo ny mason'ny olona mba tsy handeha araky ny fahafantarany taloha sy ny fahalalany taloha
fa ny eglizinao a de trano na toerana na dénomination fa ianao rehefa tonga de finoana de tavinao ary ianao rehefa hialy aty a de aka sy apakatra fiangonana tokana de le fiangonana masina sy mitafy ny famasinana sy ny famarinana le anao tompo ka tompo foazy ny zanakao tsiraray avy foazy ao anatin'izao teny zao foazy amin'ny alalan'ny fanozongozona amin'ny fanahy masina mba hialy mba tena misy transformation misy fiovana eo fomba fiteny eo amin'ny fomba fiainana eo amin'ny fomba fietsika eo amin'ny fomba fifandraisana amin'ny olona amin'ny fahafantarana tokoa fa mpianatro anareo izy ianao tompo de mififankatiavanareo tompo misaotra anao ny amin'ny électrochoc zay nalefanao androany tamin'ny alalan'ity mpanomponao androany ity a fa matoko feno fa fiasan'ny fanahy masina zay miara-miasa ny teny zay tsy misaraka mandrakizay mbola apiteraka vaovaon'ny olona ao ambadik'izao fandaran'izao a amin'ny anaran'i Jesosy tompo taio ny olonao a sotrany ny olonao a fao ny olonao ao ambadik'izao fandaran'izao a amin'ny anaran'iran'i Jesosy a amen de matoko feno a fa nahazo hery ianao fa matoko ny tenin'Andriamanitra tokoa fa raha nandefa ny teny izy de sitrana ianao ary raha nandefa ny teny izy a de nanafaka anao a tao anatin'izay a tsy fahalalanao ihany keo natao anatin'izay a lavaka zay ny anjelanao raha misy fanontaniana de afaka mametraka ianao a afaka miantso anao na mandefa SMS ao amin'ny HVK mission téléphone 06 65 03 77 73 06 65 03 77 73 de samita in'Andriamanitra tompoko mahereza ary finaritra e